Falmerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy natsika eto toerana na izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra amin'ity andro anio ity. Manona fidanan'ny Tompo sy fahasoavany aminao anio. Amen. Menao fa matoa ianao tonga eto, matoa ianao mandany fotoana mandany mega ihany koa afahana manaraka ny hafatra tahaka izao dia manana hetaheta ianao. Fa raha vao tsy manana hetaheta ianao dia tsisy ninina azon'ny Tompo atao ho anao fa zay mangetaheta no azo omena sy atao afa-po anio. Amaky sotra masintsika satria efa mandroso ny fotoanantsika. Boky Romanina 12:20 sy ny Korintiana 2:9 no andeha ovakitsika ao anatin'izany. Romanina 2:20 andininy voalohany sy ny faharoa no ovakitsika. Hitanao ve? Romanina 2:20 andininy voalohany sy faharoa. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy no ny famindrampon'Andriamanitra mba ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy etsy ambany eo amin'ilay fanompom-panahy, fanompom-pivavahana mety ataonareo zany. Dia aza manaraka ny fanao zao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina amantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia tsara sady ankasitrana no marina. Enregistreo any anatin'ny mémoiranao zay verset izay. Ny faharoa Korintiana 2:9 andininy fa sa izy izy teo andininy 5 ny amin'ny kristianina any Makedonia ty resaka ty. Korintiana 2:9 andininy 5. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy, ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenany no natolona ho amin'ny Tompo aloha dia vao ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Androany ako dia hiresaka aminao ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Inona tsara? Fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Ohatrany te hiteny hoe fiainan'ny kristiana nefa ny olana le filazana hoe kristianina lasa mifamatotra be loatra tsy amina identité intsony. Tsy mety ty rahalahy. Manahirany ty rahalahy ty. Kanefa ozy ako teo le teny hoe kristianina mifamatotra be loatra amin'ny lasa ohatrany hoe mahazatra be loatra le izy dia lasa zavatra hafa ny mety hoetreretina, fa ny mahazanak'Andriamanitra dia zavatra heninao mihitsy hoe zavatra hafa zany, zavatra miavaka zany. Dia ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra no horesantsika. Zany hoe ao anatin'ny 30 minitra eo antsika dia ifampizara an'izany ahoana ny tokony ho fehiny an'izany atao hoe zanak'Andriamanitra, ahoana no tokony ho fiainako eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ity afatra ifampizarako aminao ity dia afatra izay mifamatotra amin'ny afatra tamin'ny herin'ny anio sy ny afatra izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alahady lasa teo ihany koa. Tamin'ny herin'ny anio tsika dia niresaka mikasika ny ninona? Tsisy teto nga? Ny fedian'Andriamanitra ny resantsika. Davida, tantaran'i Davida ny resantsika tamin'ny herin'ny anio.
kasika hoe isika ny fedina eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia tamin'ny alahady kosa ny resaka kasika ny gongonina fotsiny izy rehetra. Ny resaka fanandevozantsika tamin'ny lady hoe rehefa afaka dia misafidy. Dia sainao fitambaran'izay anankiroa zay no ifampiresantsika anio. Tamin'ny aladitsika dia nyresaka Jaona 9 dia nifaraka amin'ny 30 raha tsy diso ahako raha maritra amin'ny teniko ianareo dia ho afaka ho fantatrareo marina ary marina anafaka anareo tsy ho andevo. Ny zavatra voalohany tiako horesana aminao amin'ny mafiainan'ny zanak'Andriamanitra azy sy ny fiainan'ny olon'ny Kristy azy dia zao. Marina be mihitsy ny afatra ino antsika dia andevo. Amina sary anankiray ny olombelona moa zany, ny olombelona dia andevo. Tamin'ny fotoana anankiray tsy miankina amin'ny safidy io. Tsy nisy olombelona safidy hoe voateraka dia andevon'izy, tsisy an'izay. Fa fandovana le izy. Hitanao ny andevo dia miteraka andevo. Ny andevo tsy miteraka olona afaka. Raha tamin'ny andro taloha zao olona anankiray manana andevo, vehivavy ohatra dia lehilahy, dia zay zanak'ireo eo dia tonga dia andevo automatika. Fa tsy hoe zahay mivady no andevo dia ny zanakay olona afaka, tsy zay. Fa izy mivady andevo dia andevo ihany koa ny zanany ao anatin'ilay izy. Rehefa samy andevo reo roa reo dia ny zavatra mila fantatrao ao anatin'ny tontolona fanandevozana dia zao. Ny andevo tsy manan-tsafidy, zay le resana tamin'ny alady. Ny andevo tsy manan-tsafidy, ny andevo tsy mahazo mifidy izay ho tompony. Azonareo le izy. Ny andevo tsy afaka manapa-kevitra hoe za hiala amin'ity tompoko anankiray ity fa ity masika be. Ohatra zany zao hoe mifampiresaka izy samy andevo ao. Dia maheno ny condition amin'ny anankiray izy izay milaza sy mifampitantara. Ohatran'le mpanampy tsy hoe mampitahina koatsika fa tantara misy ao anivou fiarahamonina, zavatra irantsika mahitsy zany. Mpanampy rehefa tafaresaka eny dia resadresaka izy ny ao an-tranon'ny tompony, ny ao an-tranon'ny patron. Ohatrao kile patron eny enay be menimena, na mety atao andrina tsy mety, menimena mahazo tsiny foana. Ny anankiray indray mitantara ny atsy mba ohatr' zany. Ny ana le madama anay tsotra be mihitsy nisy fotoana ary anamaky vera fa ozy tsy maninona ki io zavatra mety hitranga ki zany. Zany ve ki? Raha zany mamaky vera zany sady tsy maintsy esorina amin'ny karamako vo menimenina isak'izay misy zavatra ny enina dia manimba zavatra foana zao. Misy communication ohatray dia raha le samy andevo zany ny fampitantara eo dia mifampiresaka hoe ohatr'izao ny patron ny anankiray tsy afaka manapa-kevitra le patron. Raha le mpanampy anankiroa izay mikarama dia afaka manapa-kevitra hoe ndeha hiala ndala mba resao kely amin'ny patron andry sao dia mbola mila olona fanampiny izy fa maka leo be ale ato dia hiala dia hifindrany. Fa ny andevo tsy manana an'izay safidy zay. Fa ny andevo na mitantara ary le andevo anankiray hoe ny anaty tsotra be. Ohatra zao tamin'ny andron'ny Josefa izay Josefa nanana patron andevo Potifara izy dia Potifara dia patron mahafinaritra be satria manina tsy mba nanakina ninina tamin'ny zavatra izay nataon'i Josefa. Fa ozy izy sotra masina laza hoe tsy niay izy afa-tsy izay zavatra hoaniny. Mbola ve ianao? Ina ny teneniko teo? Mbola ato enganeka tsy manaraka efa sasany. Tsy niay izy afa-tsy. Olona mahafinaritra ny patron-ny Josefa. Fa patron io tompo io tsy afaka ny safidy ny andevo hafa hoe zay koa mba andeha hanompo an'io tomponao io. Fa tsy maintsy ny patron samy patron no mifanaraka. Azonao le izy. Raha mila ny andevony aniny izy dia lasa izy manatona ny aniny dia payeny ny vidiny iny dia sahiny voazony. Fa raha ohatra koa iny alainy fotsiny amin'izao, angalariny fotsiny amin'izao dia mahita raharaha amin'ny fitsarana izy. Zavatra tiako lazaina aminao voalohany indrindra mba ho azonao tsara mihitsy ty fandeha famonjena ity. Zao ny ambaran'i Jesosy Kristy, zao ny ambaran'ny apôstôly Petera. Fantatrareo izy fa tsy zavatra mora simba sy mora loso sy zavatra tsy hisy dikany.
tahaka ny volamena sy ny vola fotsy no nividianana anareo tamin'ny entindrazana fa rasoan'i Kristy tahaka ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema. Nisy paiement tao. Andevo isika, tsy andevon'ny devoly ny olombelona fa andevo-pahotana satria maninona ny safidy ny olombelona hatramin'ny voalohany Adama sy Eva iaino ny devoly. Rehefa niaino ny devoly Adama sy Eva dia niditra tao anatin'ny fahotana ary izy ambamin'ny taranany rehetra tsy manan-tsafidy fa tonga dia andevo. Tepoka voalohany ao anatin'ny fiainana kristianina ny olona anankiray tsy tonga zanak'Andriamanitra amin'ny alala sy safidiny fa amin'ny alala sy safidiny tompony. Zay le andevo teo. Ny andevo tsy misafidy hoe za hifindra tompo. Za zany ve zany ny filazantsara e, andeha hanapa-kevitra, andeha hifindra tompo, andeha hiala tsy ho andevo-pahotana intsony, hanapa-kevitra tsy ho andevon'ny devoly intsony, hanapa-kevitra tsy hanompo a Satana intsony, fa andeha hanapa-kevitra hanompo an Jesosy. C'est pas possible. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ataonareo zay ratsy ahoana no hisafidy hanao ny tsara. Zay mahasamihafa ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny manapa-kevitra hanompo an Jehovah anaraka ny fombafomba mpivavahana dia azo atao tsara. Zay mety ho endrika fombafomba mpivavahana atao ankehitriny ihany koa, ny fanapa-kevitra hanao an'izany dia azo atao tsara. Azo atao no misafidy fiangonana hoe zaho aty ty mety amiko, ty tsy mety amiko. Fa ny hanompo kosa ny hiova tompo. Zany ny ataon'ny akamaroan'ny olona be dia be ankehitriny manapa-kevitra fotsiny hoe za hanompo ato, za hanompo ato, ty mitovitovy jery amiko, andeha ho any aho, andeha mba hanao an'izao aho, andeha hanao diakona, andeha hanao loolona, andeha hilatsaka hovidiana ohatr'izao aho, andeha handray fanasan'ny tompo aho, hanao pidera, hanao korala, hanao mpitendry aho. Zany azo safidiny. Fa ny tontolo ara-panahy tsy ny andevo no misafidy fa ny tompo no misafidy. Ary ilay tompony nanapa-kevitra hividy an'ilay andevon'olona dia tsy inona fa ny andevo-pahotana. Zay vao possible. Ny fiarahana amin'ny tompo voalohany raha lahy sy anabavy dia Andriamanitra no mividy atsika. Jesosy no mividy atsika. Tsy anareo no mifidy aho fa za no mifidy anareo. Tsy anareo. Raha tsy misy fihetsehana any anatin'ny fon'ny olona, raha tsy misy asan'Andriamanitra ao am-pon'ny olona amin'ny alalan'ny filazantsara, Romanina 10:7, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Tsisy finoana parachute fotsiny amin'izao, tsisy fanapa-kevitra parachute fotsiny amin'izao, fa tonga ny finoana amin'ny alalan'ny toriteny. Rehefa mino le olona iny finoana iny dia mahatonga azy izay le finoana izay asan'Andriamanitra ao am-pony, mahatonga azy amin'izay maheno ny asan'i Kristy dia vidiny Kristy izy dia lasa fananany Kristy izy. Amen. Mifindra tompo izy, tsy fananany fahotana intsony, tsy andevonota intsony. Amen. Fa raha ny olona fotsiny manapa-kevitra hoe za hanompo any anina manomboka androany, za ho lasa mpanompony anina, za hanompo an'izao, arabatany zany azonao atao. Fa ao amin'ny tontolo ara-panahy tsy manana contrôle an'izany isika. Matoantsika vovony izay noho ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy fa tsy noho ny amin'ny safiditsika, tsy noho ny amin'ny fihezantsika, tsy noho ny amin'ny fanapa-kevitsika hoe za androany atolotro ho anao ny tenako Jesosy aho, ekeko ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako Jesosy aho. Namerimberina an'izany foana renao ka tsy nisy paiement. Na hiteny foana ary lay andevo hoe za mba te hanaraka anao, za mba te hiova, za manaiky anao ny sitraponao. Mantso an'le tompon'olo-kafa zany. Tsy mety, tsy mety. Zany mahatonga ny olombelona na dia te hanao ny tsara ary dia maninona moa? Ratsy ihany ny vita. Satria tsy voavidy fa mbola eo ambany, mbola andevo ny fahotana. Dia novidin'i Jesosy Kristy izy mba olona afaka amin'izay. Amen. Dia rehefa olona afaka izy dia eo amin'izay izy manatsafidy. Ozy ilay afatra tamin'ny alahady manatsafidy. Fa itsika somary ova kely ilay lalana. Tamin'ny alahady tsika niresaka hoe manatsafidy maninona moa? Manatsafidy anina moa? Manatsafidy no hijanona fotsiny amin'izao na hanompo ny hafa amin'ny fitiavana. Zay le izy.
fa iova kely tsika androany zay zany safidy anankiray fa safidy hafa ihany koa ny resako aminao n'ity andro androany ity ozy izy ilay teny amin'izay veryntsika amin'ilay romanina toko 2:12 ko amin'izany ry raha lamalala mangataka aminareo aho noho ny famindrampon'Andriamanitra mba ho atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo iza ho n'ilay resahany iza ilay resahany eto sao dia any anaty fitoriana filazantsara izy no miresaka hoe atolory ny tenanareo tsy any fa ho an'iza ho an'ny olona efa rahala ho an'ny olona efa afaka teo ambany fanandevozana ho an'ny olona efa tsy voafatotro ny fahotana intsony fa efa novidiany Jesosy Kristy tamin'ny rany olonafaka ilay olonafaka amin'izay dia resahany Paoly mangataka aminareo aho ry rahalaiko noho ny famindrampon'Andriamanitra Kortiana 2:9 izay nivakitsika teo ary tsy arak'izay nieritreretinay nataony mponina tany Makedonia fa natolo no ho an'ny tompo aloha ny tenany izay vao ho anay koa raha resantsika zany dia zao ity afatra ity dia mitsofoka eo anelan'elan'ilay afatra tamin'ny alarobia tamin'ny alahady melohany anompontsika ny rahalahy amin'ny fitiavany dia ozy izy mampianatra tsy arak'izay nieritreretinay ozy izy Paoly tsy tonga dia natolo no ho anay ny tenany fa natolo no ho an'ny tompo aloha azonao le izy le afatra tamin'ny lahady le fanolorana ny tena ho an'ny rahalahy azonao le zavatra ifandraisany Kortiana 2:9 nataony Makedonia natolotra ho an'ny rahalahy ny tenany fa melohany anolorana ny tena ho an'ny rahalahy dia atolotra ho an'iza atolotra ho an'ny tompo ary ahoana ny endrik'ilay manolotra ny tena ho an'ny tompo atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrapona fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia inona ozy fanimpom-panahy mety ataonareo zany tepoka voalohany zany amin'ilay fiainany zanak'Andriamanitra novidiana izy dia tsy andevo-pahotana intsony tsy possible nitoyana anankiroa raha vao tsy tia aloha ny tanteraka azonao hatreo hoe tia aloha ny tanteraka voavidy aloha apetrao tsara ny fanontaniana voavidy ve tsy andevo-pahotana ve novidiany Jesosy tamin'ny rano ve eniko ve ny valeur an'izany ny olona izay nandray ny fividianana Jesosy dia maheno ny valeur an'izany ao anatin'ny fony ao tsy misy mitenina inana ina azy fa tonga dia mivoaka sy mipololotra fotsiny enipetera ny valeur ny vidianana Jesosy zava-pona ihany ozy izy zany vola fotsy volamena zany zava-pona ny manana an'izao sy manana an'izao manana trano manana fiara mahazo fitahina manana zanaka eny sy ny sisa rehetra zava-pona zany fa ny zava-dehibe indrindra ao anatin'ny tantarany olona zanak'Andriamanitra dia ninona ny fividianana ny tompony azy ny rasoan'ny Kristy izay nivitanana azy amen fa taro ny tenanao zany hoe inona zava-dehibe aminao dia fantatrao raha tena tsy andevo intsony marina ianao fa raha vao tsy ny rasoan'ny Kristy io tsy tenenina mbava tsy mamita tena fa mila mitovy ny tenenin'ny vava sy ny ao anatin'ny fo ozy izy Davida nyresaka hoe ny zavatra teneniko tsy hafa fa ny zavatra ho apoko ihany dia coïncidena enona tsara mihitsy no hoe za zay manao confession ity za zay miteny ity hoe zozozo tena zay marina ve ny ao anatiko ao dia rehefa voavidy amin'izay le olona dia ny etape faharoa ao anatin'le tantara atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanimpom-panahy mety ho ataonareo izany manana amin'izay olonafaka ianao dia ny etape faharoa ao anatin'ny fiainanao kristianina dia manolotra ny tenanao amin'ny fafahana tsara ianao mihitsy manapa-kevitra Andriamanitra tsy manapa-kevitra zany fa ianao amin'izay manapa-kevitra azonao ve le izy fony ianao mbola andevo tsy ianao no manapa-kevitra fa rehefa tsy andevo intsony ianao dia ianao no manapa-kevitra amen azo kely zay le namanao aloha rehefa tsy andevo intsony dia manapa-kevitra amin'izay amen azonao trano le resaka rehefa tsy andevo intsony dia manapa-kevitra inona le anapa-kevitra anapa-kevitra nao fanimpom-panahy hitadin'ny tompo iny zany fanimpom-panahy zany vavaka ny anaran'izany hitadin'ny tompo ao amin'ny tontolo ara-panahy anompo an'Andriamanitra aloha ao amin'ny tontolo ara-panahy
tonga dia miazakazaka ao amin'ny tontolo hita maso averiko le Korintiana 4:7-5 natolo no ho an'ny tompo ny tenany aloha manany ianao fiainam-panahy matotra tsara zay vao manompo amin'ny alalan'ny vatana fa raha fiainam-panahinao zanak'Andriamanitra tsy mandeha amin'ny lohaniny fa vatanao miazakazaka ho amin'ny fanompony dia tsy mahasoanao zany reraka eo fotsiny ianao tratrany limity eo ianao satria manino fiezahana maolona ihany no iasanao fa tsy misy vokatra ara-panahy azonao le izy tegnana faharoa ao anaty tontolo fanompoana an'Andriamanitra mila manana communion firaisapo amin'ny Kristy mila manana fotoana andiniana iainona an'Andriamanitra iainona ataoko précis tsara mihitsy lay izy iainona an'Andriamanitra iainona ny teny inona ny ambarany tompo amiko mila manana fotoana ifampiresahana amin'ny Kristy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy manam-potoana intsony ny olona ivavahana manao excuse izy sisa hoe za mandeha mamonjy fotoam-bavaka ny fotoam-bavaka avako fa ny pompanahy zany amena fa tsy ampy zany lalany samy hafa ny lalan'ny vavaka sy ny fanatrehana fotoam-bavaka sy ny fiainona toriteny sy ny fanaovana hira fiderana sy ny fanaovana fiankovana lalany samy hafa daholo zany tahaka ny fihinanantsika haninareo samy manana ny ilana azy fa reraka ny vatanao raha ohatra ka voankazo foana no haninao maraina atao andro hariva nefa tsara voankazo sa ratsy tena tsara ny voankazo fa misy karazana otrikaina tsy azonao amin'ny alalan'ny voankazo na dia tsy mahay ary fa ny anatin'ny hena any misy hery be deaibe mihitsy izay ilainy izay mahavokatra hery be deaibe any anatin'le hena izay ilainy ny vatanao any anatin'ny glucide sy ny tsy fantatro rehetrarehetra any zavatra maneno lafarinina rehetrarehetra misy zavatra izay ilainy ny vatanao dia tsy ampy fotsiny ny anankiray fanompopana fiainana kristiana fiainany zanak'Andriamanitra tepoka faharoa manolotra ny teny anompo ao amin'ny fanahy azonao le izy aza atao atsiramina fiainam-panahinao aza atao atsiramina fifandraisanao amin'ny Kristy manana fotoana mamorona fotoana foronina ny fotoana terena ny fotoana ny fanamasina tsy analanao ampandriny zany foaza fefa amin'ny 4 zao na foaza fefa amin'ny 5 tsy manao an'izany no fanamasina fa nahatory-pamandrapahatongany amin'ny 7 maraina arenao avelany eo soma tsara mety safosafony arenao fa enao no manapa-kevitra azonao le décision enao no tompo tsafidy alarobia androany raha arivo melohan'ny atory enao no tompo tsafidy mbola ijery série avy inge tsy tapitra mihitsy ny zavatra mahafinaritra ao ary rehefa hivavaka ianao mahita zavatra hafa ao tamin'ny ianao mbola tsy hivavaka ohatry ny asosasosa fotsiny tapa-kevitra amin'izay ianao vavaka afaka 2 minitra ozy lay ratsy hoe ie dia voly le lay ratsy hoe so tsy fantatra rena ary zany ie ozy tao ny hitanao mihitsy le zavatra moay ary ty mbola tsy hitako dia ianao mandinika an'iny raha mijery télé ianao mahita zavatra be deaibe fa eo ianao no manapa-kevitra averiko eto ny fanamasina tsy hipika ny télé io ny fanamasina tsy ianao mihitsy ny hoe mety miseho zany zavatra zany hoe tena tonga ny amin'ny valo ivavahana dia lany le crédit mety iseho za findre mandeha zany hoe tena misaotra ny tompo fa lany le crédit tena ny rano mihitsy aho hoe okzay fefa mivalo mety anao an'izay izy indre mandeha indro fa tsy isak'izay andro zao dia hoe tena mirakla kosa aloha raha isan'andro zao tapitra ny crédit anao avalo tena mila fijona vavolombelona spécial zany hoe ry raha lasiana ba voninahitra Andriamanitra fa ny ahy io data io mavalo tonga dia tapitra maniraka hivavaka fanamasina tsy safidy ny anaran'izany tsy fidiny raha sitrapo mbola te hanoy fa tsy fidiny fa ny safidy dia mipetraka eo anoloanao
safidy dia mipetraka eo nylohanao, anompo ny nofo a, anompo sitrapoko a, anaraka ny programa mety amiko sy mahafinaritra ahy aho, sa isafidy anao fanompopana. Raha riva iainantsika foana zany isaky ny mihetsika, tonga ny maraina iainantsika izany, tonga ny atoandro iainantsika izany, tonga ny hariva iainantsika izany, tapitra tiany taona iainantsika izany, anjarantsika amin'ny mandinika. No safidiako anao ino zany ifiainako io, mbola manana 20 andro sika mandra-patapitra ty taona ty, manana safidy 20 andro isika isesy ao anoloantsika, anapahantsika hevitra sy anapahantsika anaovantsika safidy hoe anao fanompompanavy a nidika lay hoe atery ny tenanareo, atolory ny tenanareo fanatitra ny tena hoe eo ambany fahefan'Andriamanitra avotsitra sitrapo rehetrarehetra. Fa tsy afaka miditra amin'ny teboka fahatelo isika, tsy mahasoa antsika ny teboka fahatelo. Raha ao amin'ny faharoa ataontsika tsinitsininy, raha ataontsika tsinitsininy io manany ianao fotoana ao anatin'izao fotoana sarotra izao, ao anatin'izao vanim-potoana manahirana izao no mitady fotoana. Jereo fa mandroso tadidiko mihitsy nitory teny nataoko andro vitsivitsy lasa tany amin'ny taona, tsy andro taona vitsivitsy lasa, tany amin'ny taona 97 tany hoany a, mbola vitsy kely ny nanana nyreny télé satellite reny teto Madagasikara. Tany amin'ny taona 92-13 a, ny olona mpanan-karena be any manana zany télé satellite zany, mbola le antenne parabolika ngeza be, tsy haiko na 12 mètres na firy ny diamètre, fa mipirofo hoe manan-karena tamin'izany misy an'ireny eo tokotany, tonga dia hoay zany ny tena grand amin'izany, misy antenne parabolika ngeza be. Taty amin'ny taona 97 mbola ina moa filazana azy, luxe, mbola luxe be zany canal satellite zany, tadidiko mihitsy nisy dadatoanay zay nanana, fa 2 millions isam-bolana niofany, nefa 2 millions tamin'izany taona 97 zany, tena vola be, tena vola be amin'izao fotoana iainantsika izao. Fa tena ohatry varotra mofo gasy ny anao vandrala azy, entiny mandehandeha nisaky mandeha anao dia misy olona milanjalanja bababo kitapo, ahoana e canal satellite 3 alina dia efa mahazo atao accessible daholo ny internet tamin'izay mbola nianatra, tena tsiritina, tena milelamolotra mihitsy metena. Amin'izao fotoana iainantsika izao feno ny tanàna. Ny safidy indray manahirana hoe hoato asa hoato, zavatra amin'ny teny frantsay chronophage daholo, zavatra mihinana fotoana, mihinana jereo fa zavatra rehetra paritaka ny olona, zavatra mihinana ny fotoananao daholo. Inona ny antony tsy ampatonga ny olona tsy hanana an'izany fotoana ifandraisana amin'Andriamanitra? Omenanao daholo ny moyen rehetrarehetra atonga anao tsy hanam-potoana, atonga ny fiainanao io mandalo fotsiny amin'izao, dia ny fiainana kristiananao tapitra eo amin'ilay numéro 1, ny fiainana mahazanak'Andriamanitra anao tapitra eo amin'ny numéro 1. Averiko zany mba ho saintsainanao tsara, sao dia taraiky eo amin'ny voalohany ianao, lay novidiany Jesosy tamin'ny rany. Dia rehefa novidiany Jesosy tamin'ny rany dia lasa olon'afaka. Rehefa olon'afaka tsy mahay mampiasa ny fahafahany dia miverina ho andevony zavatra hafa indray. Asa miverina ho andevony zavatra hafa, andevony telefona, andevony ny ordinateur, andevony fialamboly, andevony ny asa, andevony fitadiavam-bola. Nefa maninona ho amin'ny fahafahana ny antsony Kristy atsika. Dia ianao lasa safidy izy ny safidy koa azonao mbola safidy le fiverenana amin'ny fanandevozana indray rehefa avy eo. Zany hoe novidiny ianao dia ianao mbola afaka amin'ny safidy indray, fa tsy hoe rehefa hanolotra ny tenanao ho andevo ho ana zavatra hafa ianao dia andaly mpanandevo ka efa vidiny Jesosy ianao, tsy mila anao ntsony zay fa andana mandeha any. Fa rehefa manolotra ny tenanao ianao ho atraisy isopatra anao ary atao ozy izy, maika fenao manolo tena hitolo-batana tsotro hoe inty aho andevonao, raisiny soma tsara ianao. Fa rehefa nomeny Kristy fahafahana isika, atolorin'ny tenanareo ho fanatitra velona. Za fanatitra zany Jesosy io, ity tsy hanao ny sitrapoko, tsy hanao zay mety amiko, tsy handany fotoana amin'ny zava-poana, fa handany fotoana hitady anao,
andany fotoana ifandray aminao, andany fotoana anao mise au point tsara nyty fiainam-panahiko ity, dia miditra miteboka fahatelo farantsika dia amarany. Rehefa tapitra lay teny amin'izay Korintiana faharoa toko vavalo andininy fahadimy teo, natolo an'ny tompo aloha ny tenany, zay vao miditra amin'ny fahatelo amin'izay tsika, zay vao atolotra ho an'ny rahalahy ihany koa, zay vao atolotra ho an'ny hafa ihany koa, zay vao manompo, zay vao manompo. Raha tsy au point tsara, raha tsy mety tsara fiainam-panahinao dia fiainam-panahinao amboarina tsara. Amena. Zay ianao vao manompo, mahafinaritra be mahita anareo manompo hoe tena manazavily izy, tsy akiteny mihitsy tonga dia raisiny le izy dia ataony. Ialina tonga dia tena manolotra ny tenany, tonga alohan'ny olona rehetrarehetra izy ny farany indrindra miala, izy tsy mila zao. Ialina tonga dia manome vola io resahana io zany. Ialina tonga dia manome fanomezana. Ialina tonga dia hoe vao izy anao an'izao dia izy manolo teny tsara be zany. Ary zay ny tokony ho ataontsika. Amena. Manompo ny hafa, manolotra ny tenantsika, anompo ny hafa. Fa ny ampovoany tsy maintsy tafapetraka aloha. Satria maninona? Raha vao tsy zay dia tsy zava-panahy ataonao atao amin'ilay fahatelo. Azonao le izy? Miasa fotsiny vatanao, fa tsy zava-panahy ataonao. Tsy asan'ny fanamasina no miasa eo. Décision fotsiny ho an'izay manana eritreritra hoe za tsy mahay mivaroka, za tsy mahay an'izao, za tsy mahay an'izao. Ianao mila manao décision fotsiny. Mila manao hetsika fotsiny ianao, anao an'izao anao an'izao za tsy mahay mivavaka fa hanana fotoana hivavahana, akaroapolo minitra hivavahana, akatsasakadiny hivavahana, hitady toerana hivavahana. Fa raha fa tsy any aminao ny décision dia tsisy toyany eo. Aiza hoe izany plasy ny fanamasina ao anatin'ilay izy, plasy ny fanamasina tsy any amin'ny décision, fa fanamasina mamela anao hidécider, mamela anao hanapa-kevitra. Fa rehefa tapa-kevitra amin'izay ianao dia mitsofoka, dia iny izy miasa. Tanao ilay tantaran'i Jesosy Petera. Hoy Jesosy niresaka tamin'i Petera, atsipazo eo ankavanan'ny sambokely ny aratonao. Dia hoy izy Petera nilaza, zange fatry ny alina nandatsaka e, fa tsy misy ao pirina ny misy ao. Dia le pirina ny traversa amin'ilay arato fa tsy tratra. Efatry ny alina nandatsaka tao, tia ny asako hatr'izay ny ainako. Za ve dia ho ampianarinao an'izany? Nao ary tsy mitsobo-drano akory. Ny anao ny rano andehana, ny anay jobohana. Fa hozy izy Jesosy alatsao, dia nanapa-kevitra Petera. Azonao le izy? Jesosy tsy nanery azy. Rehefa tsy andatsaka ianao dia anjely, alatsao fa le rangaty mafilo. Tsy nanao an'izay izy. Fa niandry ny décision Petera izy. Niandry izy. Ary izy tsy miasista be, alatsao amin'ny ankavanana ny arato. Dia nandatsaka Petera. Rehefa nandatsaka Petera, décide izy, nandatsaka. Dia rehefa nandatsaka Petera tsy hoe fanapa-kevitra fotsiny alefalefa fatany anina nga dia sady sotomina ihany satria afa tsisy inona fa nalatsany tsara le izy. Dia nandrasany tsara, eny ary fa iandritsika. Nandrasana, sotomina amin'izay. Feno azan-drano vaventy. Ny asan'ny tompo rehefa nanapa-kevitra Petera. Rehefa tsy manapa-kevitra Petera, tsisy inona ataon'ny tompo. Manapa-kevitra ianao dia miasa izy. Dia ho gaga ianao anatin'ilay izy hoe ary misy zavatra hafa tsapa koa. Misy zavatra hafa eno koa. Nanapa-kevitra ny andohalika. Nanapa-kevitra ny hitsangana. Nanapa-kevitra ny andrindrina ny tranoko dia hivavaka. Nanapa-kevitra hitady ny tompo amin'ny foko rehetrarehetra. Dia hitanao amin'izay ny vokatra. Rehefa hitanao ilay vokatra dia tsy mijanona hatreo. Misy indray karazana olona tsika olombelona mantsy sinema isan-karazany mihitsy. Misy karazana olona mavita an'ilay voalohany, voavidin'i Jesosy tamin'ny rano izy, tena olombovonjy izy. Tena manana fiainam-panahy tena norma tsara izy, fa ny azy indray tapahany hatreo. Izy raha vavaka tena tonga dia champion. Fa le asa amin'izay, tsy manao an'izany izy. Tsy hitanao amin'izany izy, vavaka ihany ny azy mety aminy. Vao hoe programmana fifadikany preza. Andeha ho aritsika vavaka tendrombohitra preza. Fa jerenao mitoetra tsisy miovo, tsisy ninina transformation.
satria manina ny janona teo amin'le vavaka fotsiny ny ray zay mahatonga ty afatra ty hoe fiaina ny zanak'Andriamanitra tsy tapitra eo amin'ny voalohany tsy tapitra eo amin'ny faharoa fa any amin'ny fahatelo tsy miala raha tsy misy vokatra amen. Misy olona ke vavaka fa tsisy impact amin'ny fiainany le izy tonga problema rehefa aveo mbola raiky tahotra ihany tonga ny olana mbola be fanahina ihany fa ahoana ry na ry vavaka ataon'ity olona ty no mivavaka izy nefa izy be fanahina nefa izy matahotra foana vao mandeha tôbily io moramora chauffeur nefa le chauffeur efa mandeha 50 à l'heure vao misy alika dia efa Jesosy eo sa tsy isy karazan'olo loatra zany le miantso Jesosy isaky ny 2 minitra re ninina mitrangy eo alika miady Jesosy eo coup de frein Jesosy lany manja mihitsy le anarana indrindra tapitra eo amin'le deuxième partie misy olona mivavaka tena miana fiainam-bavaka fa le fiaina lanja fiainam-bavaka mitovy amin'ny lanja menomenona mitovy ny lanja ny teny tsara mitovy amin'ny lanja ny teniteny foana le teniteny foana tsy voatery teny ratsy fezaka mihetsika maty Jesosy saka mihetsika tsisy zavatra hafahafa be le fiainana tapitra eo amin'le teboka faharoa mivavaka fotsiny ihany fa tsy maintsy tonga amin'ny fahatelo le famokarana amin'izay fampiasana ny énergie azonao le izy tsy mankany station d'essence ianao dia atao plein dia lasa ianao mody dia hidina amin'ny fiara fa rehefa vita amin'ny plein dia lasa amin'izay mandeha any amin'izay aniran'ny tompo amin'izay dia mahavokatra amen. Teboka telo ny fiainany zanak'Andriamanitra fidimy ilay mpamonjy azy izy aloha faharoa manolotra ny tenany izy anao fanompopana ary fahatelo mahavokatra amin'izay izy miasa izy dia mahavokatra ao anatin'le roa ireo décision daholy azonao zany tsy afaka ny ahavokatra ianao ozy ny tenin'Andriamanitra inandreo fahazavany zao tontolo zao tsy misy mametraka labozivy ao anatina ino moa anaran'ity ao ambany vata famarana ozy izy iny décision iny hoe ampirehetina le izy nidika le fampirehetana dia tsy navaly za le mampirehitra fiainam-panaiko tsy navaly za le miazakazaka ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra fanompo-panahy fa rehefa aveo tsy ampidirina ny anaty vata famarana le izy fa lasa amin'izay apetraka eo amin'ny toerana avy mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra eo amin'izay ianao tonga le ady tanteraka aminao amin'izay le hoe tenenina amin'ny mafy izahay dia mamaly moramora mbola décision ihany koa iny raikitra ny ady ampiariko amin'izay le fiainam-panahy ampiariko amin'izay ampiasaiko amin'izay le solika izay nomena ahy ao anatin'izao ady izao Jesosy eo misy olona mila ady amiko ampiasaiko ny solika izay noraisiko tamin'ny fiainam-bavaka fa le olona tsy décidé azonao vavaka le atao dia tonga sépareny mihitsy zany ny azo hoe ny aty fiainako miaraka amin'i Jesosy dia ty kosa fiainako miaraka aminao felahanao petafako ianao za tsy adalainao zany vita iny zavatra iny lasa izy vavaka indray raha alina tsy mampiova fiainam-bavaka an'izany iny velesiny aloha vavaka indray izy raha alina fa miaraka zany avy mivavaka dia lasa amin'izay le toetrako amin'izay sous contrôle fanamasina manapa-kevitra amin'izay za hitondra tena tsara ho anao Jesosy ampiasaiko ty solika nomena ao aty hitondrako tena tsara dia mahery ianao miatrika an'iny amen. Rehefa tsisy aleo ampovoany kosa ianao raha ohatra zany karazan'olona le misabaka 1 2 3 izy tsy manao an'le 2 dia lasa izy manapa-kevitra izy hitondra Jesosy eo za handefitra amin'ny zavatra rehetra ianao tsy manana 2 koa ahoana ohatra ny hoe za andeha ho amin'ny Mazenga le lasantsy nefa 2 litatra za Jesosy andeha ho amin'ny Mazenga tena izy tonga dia mafana fobe amin'ny asa za tsy maintsy tonga any tsy tonga talata maty akory dia efa kenda ny tôbila ik dia izy aminaran'i Jesosy mandeha tsy mandeha aminaran'i Jesosy zany mila décision io asiana solika ao anatiny zay vao mandeha misy karazana olona miezaka nitondra tena tsara fa tsy ampy an'le faharoa dia tsy vita le izy misy karazana olona manana an'le faharoa fa tsy manapa-kevitra hitondra tena tsara azonao dia mipirina fotsiny solika ny fiainany zanak'Andriamanitra izy telo
reo fiainanao isan'andro. Roa moa zany sisy le ray fa décision ny tomponao. Anankiroa sisany ianao isan'andro. Manolotra ny tenanao anao fanompom-panahy dia manolotra ny tenanao hanompo ny hafa. Zay. Vao fomaraina ianao tsy maintsy mahavita fanompom-panahy androany. Vao fomaraina ianao tsy maintsy mahavokatra zavatra tsara androany. Tsy maintsy mahavokatra zavatra tsara. Zanak'Andriamanitra mitondra fahazavana androany. Zanak'Andriamanitra mandehandeha fotsiny any. Zanak'Andriamanitra manafotoana olona androany. Amen. Ao anatin'ny vavaka izany a. Mahavita vavaka ianao dia zay ny ataonao. Mahazo hery ianao dia zay ny ataonao. Zanak'Andriamanitra mahasoa ny hafa androany. Amen. Androany mahavita mivavaka ho ana rahalana dia ray fotsiny ary. Amen. Androany mahavita vavaka ho an'ny anabavy. Androany mahavita vavaka ho an'ny anina. Androany mahavita manisoa ny anina. Tsy voatery manisoa amin'ny alalan'ny vola na amin'ny alalan'ny asa. Amin'ny alalan'ny asa fanomponana azy. Amin'ny alalan'ny fifonana ho azy. Dia vitanao ireo zavatra ireo dia ianao ihany mahazo retour voalohany. Azonao ny solika na vokatra ianao androany eroentinao miatrika ny rapitso indray izany. Dia manapa-tapitra ty taona ty ao anatin'ny 20 andro mahita vokatra tsy ampoiziny ianao zay tsy azonao tao anatin'ny fotoana lavabe tany aloha. Azonao le fandehany tsy tapitra ny voalohany, tsy tapitra ny faharoa fa izy telo. Tsy mahazo manao 1-3, tsy mahazo manao 1-2 fa 1-2-3. Lazao kely le namanao akaikinao 1-2-3 hoe. Tsy mahazo ny tsambikina. Amen. Lazika tsangana ivavaka. Samy mba mijery ny anazy hoe aiza le faiblesse-nao any amin'ny 2 sa any amin'ny 3. Sa sao dia tonga dia le 1-2-3 mihitsy ny tsisy idiranao le resaka. Fa raha tsy hainy sady tsy hainy ianao tsy 2 tsy 3 mandy ny tena mafy ao anatrehan'ny tompo hoe hoay za ty za ry tompo. Dia andao hiresaka amin'ny tompo androany dia andao hitondra eo anatrehan'ny tompo fotsika sy ny mombantsika rehetrarehetra. Mba tsy ho kristianina mpiaino fotsiny ihany fa olona manapa-kevitra ozintsika andeha arak'izay tian'ny tompony andehanana. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.